fifandraisana amin'ny any ivelany mbola sarotra noho ny fanonganam-panjakana ny taona 2024. Plan émergence de Madagascar, ny sosialy sy ny fambolena tokony hibantoerana fa tsy aitraitra. Lalana ratsy eto an-drenivohitra sady miteraka aretina no mitarika fahantrana ho an'ny mponina. Alarobia faefatra amby roapolo ny volana Martsa ny taona 2024 dia amin'ny kafaliny indray ary tompoky lahy sy tompoky vavy no hitsidiako ny tokantrano amin'izao alina izao manolotra ny araba ihany koa no sady manasanao sahady anaraka ny fotoana ny Vaovao Mbs hatramin'ny farany. Anboatsika ny vaovao ary izao alina izao dia ny vaovao ny tranga amin'ny fiarahamonina avy hatrany satria dia nitrangana savorivory ny teny amin'ny fokotany ankazototeny ho an'ny androany. Antony tamin'izany moa dia tsy fankasitrahany ireo mponina ny fametrahana pilonina ka nidina an-dalambe. Toy izao indrindra ary ny fanampanazavana netiny Asin'Andriamalala sy Mathieu Princy. Ny tokony nalanja sora-baventy ireo mponina eny amin'ny fokotany Akazotoa no Somavela androany niaraka tamin'ny fitsofana Kiririoka. Ny tetanana mihitsy izy ireo naneo ny atezerany sy ny alahelony ny sady miatso ny olo-panjakana ijerakaiky ity tranga ity. Raraka ny loharanom-baovao azon'izy ireo matsy dia isy orinasa matanjaka iray anangana pilonina iazo anapita-tafika eny amin'ny fatra iny ka mpandalovina amin'ity fokotany iray ity ny tady-by antoka ny fanatanterahana izany. Fantatray zany le hoe trano hoe 15 mètres à 100 mètres carrés zany tany ilainy dia rehefa aveo le 100 mètres carrés io à gauche à droite zany lasa ohatrany hoe lasany daholy nefany tsy fantako hoe aiza amin'ny zareo no tena mijery satria raha mijery tsika zao mpanao mijoalajoala be daholo nety Akazotoany rehefa nety ka tsy ekenay tompoko lavinay marindrano novina tsy anaiky an'izany zahay. Ary izahay dia tsy anaiky na biriky iray aza no rava amin'ny tanàna anay satria efa manao asa mihoatra ny tokony atao izahay amin'ny nanakanina amin'ny fahasahiranana ka vola herim-ponay nanaovana trano dia aoka mba heno anay anareo fitondram-panjakana mba jereo izahay any amin'ny toerana malalaka be tendrombohitra be reny misy toerana azo anaovana foto-drafitrasa fa ny toerana misy trano oka tsokitiana satria ny problème efa mahazo antsika amin'izao efa misy mbola ambolo problème ve. Andrasana araka izany ny tohiny ity raharaha ity. Fa anatin'izao fotoana ny firotsahany orana matetika izao ihany koa moa no vao maika mitombo atranty ny fahasimbany lalana raha ho any eto an-drenivohitra manokana izao dia anisan'ny miseritra izay fahasimbany lalana izay ny etsy amin'ny trano 5 etsy Anosy be etsy mitaraina vokatra izay fahasimbany lalana izay araka izany ireo olona manodidina. Toy izao ary ny fitaterany Nambintsovelo sitraka sy tahiriny aina izay vaovao izay. Toy izao hita amin'ny sary izao no manjo ireo mpandeha amin'ity lalana etsy amin'ny trano 5 avy eny Anosy-Patrana mihazo any Anosy be ity. Efa taonany maro no nahasimba tanteraka ity lalana ity ka ireo mponina eny amin'ny manodidina ihany no miara-misalama manototra arak'izay vita sy manisy vato ahafahany mpandeha tongotra mandeha amin'ny sisiny raha ny fanazavana ireo. Zany tena nanana mitondra sarety mihitsy ary amin'io rehefa tena aveka tena feno rano dia mitarika sarety mihitsy mikaraha madimanjato ny olona eo amin'io. Tena ty zany tena tsy mety aminay satria tena ratsy tena mampalahelo zany. Mbola tsisy fanambarana mihitsy fa zay zany samy manotonototra kely eny amin'ny devoany tsy anana eny fotsiny. Dia zary raha hoe misy andehanan'ny olona le mandeha tongotra fotsiny zany le izy tena marina. Ty lalana ity zany tsara taroa fa zao zany lasa tsisy fanamboarana mihitsy dia mijaly be daholo zany mponina ety na mpandeha tongotra ary. Lizy no tena maloto mihitsy maloto tsisy jadajajaina foana amin'ny fahadiovana resaka korona virisy nefa zay maloto tanteraka miainao anatin'ny ranomaimbo tsahany tongotra tsisy Tena ho an'ny mpianatra zany na ho an'ny olona zay mba hoe andeha hivavaka na ohatran'izay raha mba ohatra hoe miala avany an-trano zany mba hoe manao madio nefa manao am-piangonana anao mba mila mibikabika tsy afaka mibikabika mihitsy zany satria le lalana ratsy. Ty zany ao anatin'ny mahitany any zany ty misy ohatrany hoe maina zany lalana amin'ity fa ao anatin'ny vanim-potoana ohatran'izao zany dia ohatrany reny hoe any atambary iny foana amin'izao. Miatraika any amin'ny asa fivelomany manodidina ihany koa ny faharatsiany lalana indrindra ho an'ny mpivarotra izany. Ankoatr'izay
manay mafy ny amin'ny mety sy ny aretina samihafa izy ireo noho ny fofona ratsy sy ny loto iainana andavanandro. Tena efa ela io zany tena ratsy, tena tsisy mijery mihitsy fa tena mba raha aza atao zany dia tena mba sy hompafijerena mihitsy, tena mampalahelo mihitsy zay ety tena maro. Na ny olona raha tokony hoe an-tsena lasa ny olona kojereny le lalina ratsy be dia lasa izy. Asy dia miditra politika fa hoe mba zavatra tena mba hoe ty zany ny angatahana mba hoe mba hisy anamboatra no ty lalana ty. Za zany tena zay zany tena efa nitenenda ankizy kely daholo ny amin'ity tena miafiafy be daholo mihitsy mpianatra rehetrarehetra mirava dia tena mijaly be mihitsy amin'ity. Tena mivarotra ary zao dia tena tsy mandeha mihitsy ny tsianaka mba mangataka izay tompoko mba jereny ty lalana ty, mba jereny fanjakana mba amboarina. Raha ny fanazavan'ireo mponina teny an-toerana trany dia isan'ny itondran'izy ireo fitarainana ny fandalovan'ireo fiara vaventy mitatitra entana mavesatra loatra ka nitarika ny fahasimban'ny lalana. Manoloana izany, antsoavo an-trano no ataon'izy ireo mba hijerena manokana ity lalana ity izay isan'ny tena ilain'ny mponina indrindra raha ny faneho-kevitra voaray. Entsika anoizana ny vaovao amin'izao alina izao dia ho an'ny Ambatondrazakany isika satria dia misedra olana ny vovonany iray misehatra eo amin'ny lafiny tontolo iainana any an-toerana amin'izao fotoana izao. Raha ny loharanom-baovao voarain'izy ireo moa dia misy any manimba ireo zetra sahaniny ary misy mihitsy ary ny olona ambony any amin'ny faritra loatra mangoro no maniraka olona anatanteraka izany fanimbana izany. Niry Andrianarivony, MBS Ambatondrazaka. Nivotra tamin'ny fivoriam-be fanao isan-telo taona ny fiarahamonim-pirenena vovonana aloatra rantsoa fa mbola maro ireo tsindry mahazo ny faritra mando na ny sitra misara aloatra amin'izao fotoana izao. Manjaka ny famadina ho tambary ny setrana loatra ary ny mampalahelo koa ny sekretera jeneraly ny vovonana aloatra rantsoa Ramatoa Rahely Arvelo Hortensia dia misy ny olona manana ny toerany eto amin'ny firenena mamevana izany famotehana ny sitra misara izany. Ny tanjon'ny mpanimba moa dia ny amin'ny resaka hoe famadina ny zetra ho lasa tanimbary ary ny tena olana ngeza indrindra ao anatiny dia tsy ireo mponina manodidina ireo fotsiny ihany no manimba ny zetra fa misy olona geta ozintsika amin'le ty amin'ny faritra loatra ty manapitosika ny fanimbana io zetra io zany hoe mampiasa vola zareo dia ireo olona eo ifotin'ireo no miezaka manao an'ilay fanimbana fa any ambadika any misy olona maromaro manana ny toerana sy manana maizy anaty faritra loatra na eto firenena mihitsy ny ary manao an'io asa fanimbana io ka anisany tena ady mafy atrehana ato anaty fiarovana ty sitra misara ty. Na eo azy zany dia tsy mitaraitana mipaka izy ireo fa miezaka mandray ny andraikitra manandrify azy amin'ny alalan'ny fikajina ny faritra mando ka anisan'izany ny fiarovana ny sandrika ka misy ny famboreka-hazo saika isan-taona tanterahan'izy ireo. Fa nandritra ity fivoriam-be ity ihany koa no nanavaozana ny birao ka mbola voafidy fanoroany hitantana indray ny vovonana aloatra rantsoa Andriamatoa Andriamiarino sy Vincent. Hoarantsika izao kosa indray ary ny tatitra mahakasika ny valanaretina Covid-19 raha ho an'ny eto Madagasikara. Roa indray araka izany no lavo ny valanaretina Covid-19 ho an'ny omaly araka ny tatitra avy eo anivo ny haino manjerim-panjakana ho an'ny androany. Natratra 12 Mbs ny tranga vaovao raha toka 9 Mbs izay tranga vaovao izay ny alatsinainy lasa teo. Ho an'ny androany 420 ny tranga ho an'ny faritra Analamanga, 20 ho an'ny faritra Atsinanana, 20 ho an'ny faritra Diana, 10 ho an'ny faritra Boeny, 15 ho an'ny faritra Vakinakaratra, 9 ho an'ny Menabe, 9 ihany koa ho an'ny faritra Analanjorofo, 1 ho an'ny faritra Iorombe, 1 ho an'ny faritra Melaky, 3 ho an'ny faritra Sofia. Hatreto 13 sy 300 ireo lavon'ny Covid-19 hatramin'ny siny ity valanaretina ity ny volana Martsa 2020. Eo amin'izay pejy ny fahasalamana izay hatrany ary no anoizantsika ny vaovao any ity androany ity dia andro maneran-tany hiadina amin'ny raboka na ny tuberculose ny daty ny anio fa 14 ny volana Martsa. Nampafantatra bebe kokoa ny amin'ny fahadisoany ankamaroany olona mikasika izay aretina izay ny mpitsabo iray atao anatin'ity fanadihadiana ity ihany koa no hitondrana aminao ireo fisorohana tokony atao sy ny antotanisa maneran-tany ho an'ny olona voan'ny raboka tafiditra ao anatin'izany eto Madagasikara. Nambiny Sobelo Sitraka, Tahiry ny aina.
Diso ny filazana fa ny tratra ihany no voakasika rehefa voan'ny raboka na tuberculose ny olona iray raha ny fanazavana nentin'ny mpitsabo. Misy karazany maro ny tuberculose ary miseho amin'ny endriny samihafa, tsy mifidy sokajin'olona raha teo ity aretin' ity ka mbola diso ihany koa ny fieritreretan'ny olona fa ireo izay mampiasa kitay na harina ao an-trano ihany no mety ho voany. Ny tuberculose dia misy be dia be ny vatantenantsika olombelona mety ho voany, tsy ny ao amin'ny tratra ihany fa misy ny antsoina tuberculose extrapulmonaire, izany hoe any ivelan'ny tratra. Ohatra ny tuberculose ny taolan-damosina antsoina i dokotera amin'ny terme médical hoe mal de pote. Ny tuberculose ny lovan'ny taolanareo, tuberculose manodidina eo anelanelan'ny taovam-pisefoana eo hoe anany amin'ny plèvre. Zany ny tuberculose zany dia zavatra mety hita amin'ny vatantsika rehetra. Tuberculose ny taovam-pipipizantsika io zany mety hisy zany any amin'ny tranondraha zany. Ratsy dia ratsy ny fiantraikan'ny raboka ary mety hiteraka hatramin'ny fahafatesana mihitsy raha toa ka tsy voaraka amin'ny antsakany sy andavany toromarika omen'ny mpitsabo. Mila mailo ny marary iray rehefa mahita reto soritra retina tanisain'ny mpitsabo ireto. Ny mety ho fiseho amin'ny tuberculose dia maro dia maro. Voalohany ny tuberculose any amin'ny tratra dia mijavatra mety miseho mikokohaka le olona mikohaka mihoatra ny 10 andro. Dia manarak'izay tsy mety miafana mihitsy hokohako na ninona fanafody atao. Dia manarak'izay misepitra, dia manarak'izay mireraka, dia manarak'izay memahi le olona, dia manarak'izay mety tsy mahina kanina le olona, dia tsy mahita tory le olona. Manarak'izay mety ho fiseho amin'ny tuberculose ihany koa eo amin'ny vehivavy dia tsy mety miteraka mihitsy, mety ho afa-jaza. Manarak'izay mety mandeha raha foana any amin'ny maha-vehivavy, mety misy pipi rehefa mipipi na le lehilahy na vehivavy dia mety misy raha mandeha any amin'ny filahinana ny fivaviana. Raha ohatra any amin'ny taolan-damosina any dia mivila ny taolan-damosina dia lasa reny le olona le mivokoka kely reny. Ho fisorohana fadina ny manao dokotera tena. Isan'ny arety mandoza maneran-tany mantsy ity aretin' ity. Araka ny tatitra avy amin'ny OMS, taona maromaro lasa izay 7 tapitrisa ireo olona voan'ny tuberculose maneran-tany isa-taona ary mahery ny 2 tapitrisa dia lavo avokoa. Raha ho an'ny eto Madagasikara indray, 7,9 hetsy no voan'ity aretin' ity ny taona 2012. Arak'izany, isan'ireo aretina nandava olona maro indrindra teto amintsika ny raboka ary miteraka fahantrana ara-sosialy sy ara-toe-karena eto amintsika. Eo amin'ny lafin'ny kolontsaina kosa indray ary dia nisy ny atrikasa fampiratiana na nasongadinana ny kolontsaina amin'ny alalan'ny sary sy ny asa famoronana isan-karazany tesy amin'ny Alliance Française Antananarivo nanomboka ho an'ny androany. Nambinitsoa Velositraka sy Tahiriny Ainatrany. Azo avaozina ka ahodiny indray ahafahana maneho ny kanto ny fako raha ny talenta nasehon'ireto tanora reto no jerena. Eto saika fako avokoa no akora nampiasaina nentina namoronana sy nanamboarana ireto karazana sary fanehoana sy kanto ireto. Zany hoe hita eo indray ny fako aterak'izay mety misy baoritra fonina pizza ao, misy kanety zava-pisotro ao, misy lamba ao, misy anatin'ny haitaiky na ny misy CD misy miparitaka izay fako aterak'izay ary ny farany fanehoana fampatongavan-tsaina zany ny olona amin'izay hoe zao ny zavatra teraka le izy amin'ny tontolo iainana. Ka ahodina daholo ny akora rehetrarehetra zany na ny eritreretintsika fako. Tout, en fait, tout ce qui nous entoure et tout ce qui est possible de transformer, on va dire. Comment dire? En fait, il y a vraiment beaucoup de possibilités de créer avec plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Les feuilles en plastique, par exemple, on peut les réutiliser pour faire, par exemple, des pots de fleurs, pour faire même, je sais pas, des guirlandes, des pots, même les pneus, on peut les réutiliser pour même faire des fauteuils. Tamin'ny alalan'ny atrikasa fampiratiana arak'izany no nanehoany reto tanora ireto ny fizotry ny fihetsiky ny olombelona manoloana ny tontolo iainana sy ny zavaboary. Izany hoe miaingany amin'ny tontolo voajanahary ary miditra any amin'ny lafin'ny indostria sy ny fanodinana samihafa. Eo koa ny tontolon'ny fandrosoana sy ny teknôlôjia izay hita fa tena mihamoroborobo ankehitriny. Fametraha-panontaniana ho an'ny zanak'olombelona hoe hoaiza ny lalana izorana amin'izao fiainana misy amin'izao nanantsoina hoe société de consommation, ny fanjifanan'ireny zavatra amin'ny fiainana andavanandro ireny makaiza ny fiafarany sy ny fiatraikany amin'ny zavaboary sy ny tontolo iainana.
nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany tetsy amin'ny Alliance Française Antananarivo moa ity atrikasy ity izay nampitondraina ny lohahevitra hoe humain où vas-tu ary tsy farana raha tsy ny fahasivy ny volana aprily ho avy izao. Fa mpanao gazety iray ny voaantso teny anivon'ny zandarmariam-pirenena Avaratsenitos ho an'ny androany. Antony noho ny lahatsoratra nosoratany tao anatin'ny gazety mpiseho isan'andro iray. Nanatrika ny fanadihadiana teny an-toerana moa ny filohan'ny olavitry ny mpanao gazety teny an-toerana ihany koa Yasinandria Malala sy Tokira Marolahy. Raha arakanao rambavao dia fiangonana zandriny iray eny Ambondrapeto Itosy nontory ity mpanao gazetiny La Gazette de la Grandille ity. Namoaka lahatsoratra momba ny fiangonana zandrin'io i Frank Tsiavonana kantory azy ny teo anivon'ilay fiangonana. Raha araka ny tokony ho izy anefa dia tokony hitalian'ny famoahana an'ilay orinasa tserasera no tokony hotoriana fa tsy ilay mpanao gazety. Amin'ny fitoriana mpanao gazety ohatr'izao raha ny tokony ho izy ary tokony ho fantatry ny eo anivon'ny fitsarany zany tokony ho fantatry ny anivon'ny mpitandro ny filaminana satria izay ny voarakitry ny lalàna dia ny talean'ny famoahana na ny talean'ny fanoratana no voantso raha misy fandikan-dalàna amin'ny asa fanaova gazety tahaka izao zany hoe délit de presse tahaka izao zany hoe directeur de publication na directeur de rédaction ny antsoina. Raha ohatra tsy eto toerana na misy sampona le directeur de rédaction na directeur de publication zay vao midina any amin'ny red chef. Raha tsy eo ny red chef sy ny directeur de publication na directeur de rédaction zay vao le mpanao gazety no antsoina. Fa ty zany tonga dia le mpanao gazety no natsoina. Zany hoe misy karazana vice de forme ihany zany amin'ny teny frantsay zay zavatra zay ary azo tsy hovariana le fiantsoana raha ohatra ka zay no isy fa isika manaja mpitandro filaminana manaja ny fitsarana dia rehefa voantso ka eo le olona dia tonga le olona dia tonga koa isika manatrika. Araka ny vaovao farany voray eto am-pelantanana dia nalefa nody i Frank Tsiavonana ary miandry amin'ny fotoana manaraka indray ny toy ny fanadihadiana. Fa misaona ny tontolon'ny zavakanto, misaona ihany koa ny tontolon'ny serasera eto Madagasikara. Nody mandry io maraina io teo amin'ny fa-enina taona ny Samira Rabenirainy. Isan'ny nahafantarany maro azy ny naha-violonista azy teo amin'ny tarika lolo sy ny tariny sy ny nahatalehany omda azy. Teo koa ny maha-manam-pahaizana manokana azy teo amin'ny lafin'ny serasera, indrindra teo amin'ny haino manjery. Anisan'ny nanorina ny coalition de radio izy fony fahavelony ary ny tanandraikitra teo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina. Efa taleny famoahana teto anivon'ny MBS moa izy ny taona 2 sy 4 hatramin'ny taona 5 sy 4. Izahay eto amin'ny MBS dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviany sy ny zavakanto malagasy. Fa nohizantsika ny vaovao ary amin'izao fotoana izao dia ny vaovao ny maresaka iraisam-pirenena. Ny lentika ao anaty krizy ara-pahasalamana lala i Brezila ankehitriny satria dia niakatra be ny tahapahafatesan'ireo olona maty ny Covid-19 omaly. Feno hipoka ireo hopitaly mbola tsy miesika ny fampelezana vaksiny. Nambintsovelo sitraka, tahiry ny aina. Na tratra raiky amin'ny 503 ireo laviny valanaretina coronavirus tany Brezil tao anatin'ny iray andro omaly araka ny fampitana avy amin'ny ministry ny fahasalamana ny an-toerana. Araka izany, maherin'ny 7 no fitambaran'ireo olona namony ainy vokatry ity valanaretina ity tany Brezil hatramin'ny volana febroary 2024, fotoana nidiran'ny valanaretina voalohany tany amin'ity firenena tantanan'i Jair Bolsonaro ity. Ity farany moa izay nandahatrany ny hanaja ireo fepetra ara-pahasalamana hisoroana ny aretina tany ampiandohan'ny valanaretina ary nanova ny ministry ny fahasalamana intelo misesy hatramin'ny sy ny valanaretina voatsielakory izay. Namafisiny tamin'ny vahoaka brezilianina fa efa ho avy ny vaksiny ary tsy ho ela dia hiverina amin'ny andavanandro milamina toy ny teo aloha ny mponina any an-toerana ka tsy tokony hanana ia. Manoloana izay vaksiny izay, nambarany Jair Bolsonaro fa vaksiny 500 tapitrisa no tsy maintsy tratrarina mandrapatapitry ny taona araiky amby 2024. Ny fianak'ity Covid-19 andehan'ny faharoa any Brezil ity dia nampikorotana ireo rafitra ara-pahasalamana, saika feno hipoka ireo toeram-pitsaboana, indrindra ireo mandray marary mafy amin'ny ankamaroan'ny faritany 7 ao Brezil.
Nitahiry oxygène amina faritany enina izay itsaboana ireo izay ahina ny Inde dia atahorana tsy ho ampy. Ao Sao Paulo aloha no tena ahitana tranga voamarina betsaka indrindra. Miisa 700 tapitrisa ny mponina ao aminy ka nahatratra 1000 tao anatin'ny 420 ora no lavin'ny Covid-19 omaly. Araka ny fanadihadiana nataon'ny televiziona Globo, ny 70 tamin'ireo olona arivona moniany ireo dia vokatry ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa andraisana ireo marary mafy tao Sao Paulo avokoa. Tontosa ho an'ny androany ny fifidianana izay hosolo tena ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona any amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana. Sampy tsara avokoa moa no landy teo anivony ireto androm-panjakana ireto. Fanadihadiana azy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Andry Rakotomalala. Tamin'ny 12 ora sy fahefany vao nanomboka ny fivoriana teto amin'ny antenimieram-pirenena, raha tamin'ny 12 ora ny tokony nanomboka. Natolotra avy hatrany ireo kandida 412 mianadahy. Nangataka ny elan'ny kandida laharana faha-efatra nefa ny kandida iray Clément John no ny filazany fa tsy manana traikefa iandraikitra ny toerana ilay kandida laharana faha-efatra. Rakoto Arsoa miadan-tsata Indriamanga mpitsara. Manana préalable solevena amin'ity filatram-kovidiana ity topo. Araka ny andininy voalohany ny le diby hitsy-volana 2001-003 dia ny ordre administratif sy judiciaire ihany ny afaka milatsaka afaka contrôlena amin'ny ordonnance zay. Satria io andininy voalohany io milaza hoe misy fito ny mpikambana ao amin'ilay fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ny président de république manana telo, ny sénat manana telo, manana roa, ny assemblée manana roa, CSM manana roa. Ireo olona reo dia fidina araka ny traikefany tamin'ny fitsarana, tamin'ny raharaham-pitsarana sy fitantanany raharaham-panjakana. De l'ordre administratif et judiciaire tsy manao tsisy ordre financier. Keno zany zahay dia mangataka disqualification ny candidat numéro 4. Nandeha avy eo ny ady hevitra ny amin'ny anesorana azy andaharana na tsy. Unatolika koa zany no sanitra vonaisy eo. Raha anao madame Floa, anao le juriste, olo-mananana anao. Sy adala koa raha mandeha teo zay dia fiketio teo. Raha ohatra ka sy mety tokoa izy, dia eo azany. Tapakary fa manao ny fifidianana ny kandida laharana faha-efatra. Niroso tamin'ny fampelezan-kevitra avy eo ireo kandida 412 samy nanana 3 minitra fitenenana avy. Zavatra anankiroa no entiko andresen-dahatra antsika. Zavatra anankiroa no mampiavaka za indrindra amin'ny kandida rehetrarehetra namako. Voalohany ny fahakekezantsika, zany hoe antsika reto dia ny fanakaiky ny ara-miasa hatramin'izay satria directeur du cabinet du premier ministre ny tenako. Niroso avy hatrany ny fifidianana avy eo. Nandajabato feno rahalambomanana zay soloky tena tana 3 dia nandajabato ny tenako rahalambozafololona razavy tsy mialina tana 5. Solomavambahoaka 770 no nandajabato tamin'ireo solomavambahoaka 150. Tsy nisy vato maty, vato fotsy kosa iray. Nitarika avy hatrany ny kandida laharana faha-10 Rasolonandrasana Georges Merlin mpitsara filohan'ny fitsarana tany Mahajanga. Avy eo tale kabinetra ny Prime Ministre nanomboka ny taona 2024. Efa mpikambana tao anatin'ny cour électorale spéciale na ny CES ihany koa ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Nahazo vato raika amin'ny 70, manana salanisa 270 isanjato. Ny faharoa kosa ny kandida laharana faha-5 Noelson William mpitsara ihany koa efa ministry ny asa sy ny asa-panjakana ny taona 2024 hatramin'ny taona 2022. Nahazo vato 270, manana salanisa 420 isanjato. Vita androany ihany koa moa ny fifidianana ny solotena ny antenimieran-dolona. Vehivavy roa samy mpitsara ihany koa no lany. Rojo ny anarany Avison Andriamaoly sy Antonia Rakotoniaina. Ny isa 770 ny rosaka kandida teto amin'ny antenimieran-dolona. Ny taona 2022 mandritra ny fifidianana filoham-pirenena no tena hamaritra ny asan'ireto mpikambana vaovao ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ireto.
5 taona ny fiampitaom-piasana tsy mahazo avaozina. Fa Seslandy ireo fanehoan-kevitra taorian'ny kabarin'ny filoham-pirenena ny sabotsy lasa teo iny namaly ny mpanohitra no nahamaika azy fa tsy nampiraika akory ny fiainam-pirenena. Manilika ny tsy fahombiaza ny tenany amin'ny hafa moa no tena iainana eto Madagasikara ary efa nanomboka tamin'ny taona 2004 izany. Mamintina amintsika izay vaovao izay ary naminy Sobel Sitraka sy Mathieu Prince. Anisan'ny nanaitra ny besin'ny maro ny filazan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara ny hoe mampatsiahy ny zavan-tranga tamin'ny 2004. Ny mpanohitra tamin'izany ihany no mpanohitra ankehitriny izay nanoratra tany amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ny anasazinan'i Madagasikara sy ny anafoanana ny AGOA. Ny tantara kosa tsy fanadino fa nonganam-panjakana nataon'ity filoha ity sy ny firongony tamin'ny taona 2004 no mampikorosofana ny firenena hatramin'izao. Ny fanjakana Amerikana no nampiato ny AGOA na Africa Growth and Opportunity Act ny volana Desambra 2004 noho ny fiziriziriny Rajoelina ny azona ny seza nandritra ny tetezamita fa tsy ny mpanohitra araka ny filazany. Torak'izany koa ny Millennium Challenge Account na ny MCA tsy ahivina trany mbola nisy sazy hafa nahazo an'i Madagasikara ny 17 Martsa 2002. Ny antefa tany amin'ny kambana ny FAT ny sazin'ny filan-kevitry ny fandriampahalemana sy ny filaminana na ny CPS ao amin'ny vondrona afrikanina. Fa nisy fanonganam-panjakana tamin'ny 2009 teto amin'ity firenena ity. Io mpitondra amin'izao fotoana io no nanongana an'izany fanjakana zany. Ary nanomboka tamin'izay dia sanctionné ny olona 109. Mbola tsy levé io sanction io hatramintsika amin'ny teny zao. Io raha tsy angatahana ny levé ny sanction io ohatran'ilay fangatahana levé ny immunité parlementaire. Tsy levé mihitsy io sanction anareo rehetrarehetra nanonga-panjakana io. Sanction internationale io. Ary ny firenena Amerikana indrindrandrindra anisany manara-maso satria raha ny Charte de Cotonou dia ny olona nanonga-panjakana tsy mahazo milatsaka vidiana, tsy mahazo tendrena akory indrindrandrindra amin'izany rafitra international zany. Ny Amerikana sarotiny amin'izany ary raha tadidinareo Andriamatoa président Rive Rakotovao nisy fotoana ny teny hoe rehefa makany any États-Unis dia hoe misy restriction de déplacement fa ao New York ihany ny afaka mandeha. Satria le firenena mbola anisan'le tratra an'izay sanction zay raha tsy levé io nga io firenena Amerikana io nga afaka andehanana fotsiny ohatrao. Asaivo mandeha makany ny filoham-pirenena io, asaivo mitetitety an'izany États-Unis zany raha ohatra ka afaka mandeha. Raha manana fitiavan-tanindrazana amin'ny mpanao politika dia tokony ho tombotsoan'ny malagasy sy ny firenena no imasona. Hoy Rajoelina ny sabotsy lasa teo. Adinony angamba fa noho ny fitiavan-tenany dia mitana ny rambony eran-tany isika amin'izao fotoana. Vokatry ny tarazon'ny fanonganam-panjakana sy ny tsy fahaiza-mitantana nataony. Ny fanonganam-panjakana no nataony tamin'ny 2004 aza moa dia mirakitra ho nofo ratsy ho azy. Raha nakany New York misy ny fohy be toeran'ny firenena mikambana izy dia nambara ny rehetra tany amin'izay fotoana izay fa filoha sans qualité. Fa voaresaka tao anatin'ny kabarin'ny filoham-pirenena ihany koa moa ny resaka PEM tsy mbola fantatra mazava nefa ny ivoany io drafi pampandrosoana ho an'ny Madagasikara io hatramin'ny androany. Araka izany dia manana ny etaetany ny ben'ny tanàna eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Asinandria Malala sy Tokra Marla. Tena efa niomana ny hitondra firenena tokoa ve ny filohan'ny Repoblika ankehitriny. Tsaroana tsara mantsy tamin'ny vanim-potoana nanehoana ilay UM. Dia laza ny kandida Andry Rajoelina tamin'izany fotoana izany fa efa vonina avokoa ny mpamantso vola rehetra anatanterahana ilay UM. Ankehitriny dia navadika ho PEM indray io vinanasa io. Hatramin'ny androany dia tsy mbola fantatra mazava ny antony tsy mbola namoahana sy anatanterahana io PEM io. Ho an'ireo komuna eny amin'ny tontolo ambanivohitra nefa dia matsiaro tena ho sahirana izy ireo ka tokony atao lara-pamehana ny tontolo ambanivohitra sy fampandrosoana eny fotony. Afrika Atsimo zatra andrasanay zany dia zao hoe ahoana nanaovana vahoaka amin'ny resaka sosialy, sakafo hohaniny, ahoana nanaovana azy amin'ny resaka fitsaboana, ahoana nanaovana azy amin'ny resaka mba hevotany amin'ny resaka asany, asa mandraraha indrindrandrindra ny resaka hoe fambolena nampanantenany atao anatin'ny mangezy zany. Tsy miandro roa taona zany raha hoe fampanantenana tamin'ny propagande fa hoe zao dia zao. Fa tenenantsika nge na fanampiana ho an'ny commune raha nge zao resaka hoe subvention ho an'ny commune izay nazatra hatramin'izay mbola tsisy. Ny
fanampiana vany amin'le fahazahoana tena fanomezana vany amin'ny fitondram-panjakana zary tantaniny député koa mbola tsy misy atao amin'izao hoe subvention avany amin'ny fitondrana fehibe koa zany mbola tsy misy ny andrasanay zany zao ny andrasanay hoe aty ambanivohitra dia nijerena sosialim-bahoaka izay ihany aloha ny ankoatran'izay ngamany hoe raha mbola misy azo atao aloaloha ampandeferiny zany ahoana ny tsabonan'ny olona ahoana ny nanan'ny olona fantatsika zany arakaraka ny mamparefony olona amin'ny resaka fivelomana sy ny sakafo sy ny hanina hohanina mamora andairan'le aretina azy ary mahatonga ny aretina foana gravy amin'ny olona anankiray dia zay hoe zay zany tokony zavatra tokony atao voalohany aloha tsy mijery manara-penitra sy ny karazana fa alao aloha jerena sosialim-bahoaka zay ny amin'ny tena hoe mamaika aloha zany zao raha jerena tokoa ireo fotodrafitrasa natsangana ity fitondram-panjakana ity tao anatin'izay roa taona izay dia samy matsapa ny rehetra fa ny aitraitra sy fotodrafitrasa tsy miatraika anatin'ny vilany malagasy ny tena ny fatohany. Fa makasika kosa indray ny teny izay nataony Prime Ministre momba ny vantsim-pianaran'ireo mpianatra eny amin'ny université dia mpanao politika iray no nitondra ny heviny mahakasika iny fanazavana iny ny tsikatra dia lasa zary fahazarany olom-pirenena sisa ny fahainoana kolikoly amin'izao fitondrana izao. Germain Menjanahary Manora Andriamalala. Nandritry ny tatitry ny Bianco na ny promaleo tena ny 14 ny volana febroary 2024 no nilazany izy ireo ny fahazahoan'ny laka ny kolikoly eto amin'ny firenena ka isan'izany ny setry ny fananan-tany ny fitsarana ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana ny zandarmerie pirenena ary ny fanabeazana. Raha ho an'ny fanabeazana manokana dia ny raha andrehetra ndaheno ny filazany ny Prime Ministre momba ny fanodidinam-bola izay nolazainy fa amina miliara aiza ny fandraisana andraikitra. Olona manao kantramenamena tsotra nakeny analakely andeha eno fa neokevitra samborinareo dia gadrainareo any mbola tsy mivoaka izy manao tiny androany nefa dia olona fantatrareo tsara ary lazainao mihitsy hoe manotokodom-bola amina miliara ko tsy samborinareo za mbola tsy nareo izy tompony andrakitra ny université samborina hatreto sy mbola narea anankiray nyteneny dia ministra anankiray tamin'le volamena ihany io hoe efa fanindiminy izy efa nindiminy zao namohan'ireo dia manontany teny izay vahoaka tsotra hoe fanindiminy iny koa maninona ny tsy samborinareo zy nanao izy fa velanareo any lasa ny sainao zany lasa mieritreritra mihitsy hoe sao dia mba reto zany tsy kombakomba amin'ny zavatriko kizary nafantatra zany ny tamin'iny efa fanindiminy tsy nisy samborana nataony fa ny afrikana tatsy misambotra an'iny dia taty orina vao nisamborina ny teto dia tiandray hoe efa amina miliara ny vola vahodinkodina any dia mbola tsy nare ihany aho izy no samborina tao ary sokosary dia mba nareo tsy kombakomba amin'izy io ao aloha e ko fantatrareo ve izy tompony andrakitra ambony amin'ny fanjakana nareo dia fantatra hoe ty ito manodinkodom-bola mpanjakana amina miliara dia avelanareo ihany. Raha tsy aivina dia fitoriana efa miisa 740 no efa voarainy Bianco raha ny antotanisa azy farany ho an'ny taona 2024 sy 2024 iny. Raha 13 mahavoakasika manam-pahefana ambony teo aloha kosa no efa nalefa ny Bianco any amin'ny haute cour de justice izay mbola iandrasana valiny hatramin'izao. Nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja ho an'ny androany kosa ny mikasika ny valanaretina COVID-19 andiany faharoa izay isan'ny mitana ny sainy maro amin'izao fotoana izao eto Madagasikara. Mamintana amintsika ny vaovao nambiny Sovelo sitraka sy Mathieu Prince. Maro ireo fijoroana vavolombelona manambara fa miamahery vaika ny valanaretina COVID-19 andiany faharoa na ny hopitaly na ny CTC andotam-penaka aza dia filaharam-be avokoa ho ifanira zafy manantany. Nambaran'ity mpanao politika ity fa ireo mpiasan'ny fahasalamana no tena njoro vavolombelona amin'izao fiatrena ny aretina izao. Nilazatrany izy fa tokony hiofana amin'ny ady amin'ny valanaretina COVID-19 amin'ny endro vaovao ireo mpiasan'ny fahasalamana. Lefitra ireo mpiasan'ny fahasalamana ihany indraindray mieritreritra an'le hoe nanao ny ezaka rehetrarehetra izay tamin'iny andihany voalohany iny ary nanao ny aina tsy ho zavatra zay nijery zay mety ho fitsatsana zay mahasony vahoaka izay satria zay no andraikitra no takiny ny vahoaka sy ny fitondram-panjakany amin'ny akabeany ka nanisy aza ny fampanantenana ary nanisy aza ny zo tokony ho sitrahan'ireo mpiasan'ny fahasalamana amin'ny alalan'izay doana réquisition zay sy amin'ny alalan'ireo droit samihafa zay tokony hositrahany amin'ny avantage samihafa amin'ny hoe misy asa zay tokony atao ho amin'ny fitsinjovana vahoaka dia nataon'izy ireo mpamindriana zany. Miarihary
fa tsy fahombiazana ny tsy fifehezana ny aretina raha ny nambarany hatrany. Ary misy ihany koa ny tokony fahazoan'izy ireo ilay fitaovana ampiasaina epi sy ilay FFP2 izay tokony ampiasaina mba hahafahan'izy ireo miaro tena sy hahafahan'izy ireo manana an'izay motivation zay ahafahana mikarakara an'ireo marary ny Covid-19 kanefa dia izy ireo dia afaka miteny sy afaka mijoro izany hoe tsy ampy zany ary tsy tonga araka ny tokony izy teny ampiasa amin'ny fahasalamana izay rehefa naharentsika ny fitondram-panjakana Erika Randrenaivo tamin'ny fandraisam-pitinenina teo aloha tamin'ny herintaona dia hoe ampy ny FFP2 ampy zany epi zany efa nanafatra masaka marobe itsika ary miezaka mihitsy manaparitaka manao an'izao bureau d'intervention spéciale manao anti-covid data manao anti-CMC sy sisa sy ny sisa ity kanefa rehefa dinihana lizy amin'ny saina tsy miangatra jerevana lizy amin'ny fotony dia ahitantsika taratra fa tena ao anatiny zay tena hoe tsy fahombiazana tanteraka izay. Tapitra tompoka lasy tompoka vavy ny fotoana ny Vaovao MBS tamin'izao alina izao ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ny tenako dia mametraka ny veloma mandrapitafa ao amin'ny rapitso indray veloma tompoko.